miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo manimba olona maro io fampitahana ny tena amin'ny hafa io izy indray avana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity izay tiako mariana aty am-piandohana aloha dia hoe tsy hoe fahotana na hoe zavatra tsy azo atao mihitsy ilay mampitany tena amin'ny hafa fa fakapanahy izy io izany hoe zavatra mandavo manimba mamotika olona maro mihitsy raha ohatra tsika ka tsy mitandrina. Ny zavatra faharoa koa dia hoe tsy mitovy ny hoe mampitaha sy ny hoe manahaka. I Paul zao raha ny teny hoe manahafana tsy resaka fampitahana izany fa ny fanahafana dia resaka hoe misy zavatra arahana, misy zavatra tsara hitanao tamin'ilay olona dia manaraka manao ohatran'iny ianao fa tsy izay ny fampitahana fa ny fampitahana dia hoe fa maninona izy ohatran'izao za ohatran'izao ilay mampitovy zany mampitovy fotsiny hoe fiaina koa amin'ny fiainan'ny olona hafa. Zay zany ny resahantsika amin'ity vidéo ity. Dia any amin'ny Matthieu toko 20 misy tantara tena hoe azontsika angalana lesona misy makasika an'izany satria nisy mpampiasa rehefa nivoaka izy vao maraina dia nitady piasa dia nandefa mpiasa hoe ndana makany amin'ny tany mboaloboko nareo dia kontrako aminareo dia nary anankiray satria izay moa zany ny karama mampiasa tany ray andro dia lasa ilay olona nandeha vao maraina mety hoe amin'ny enina zany na amin'ny fito dia rehefa nivoaka indray izy tamin'ny ora fahatelo ny ora fahatelo zany ny fomba ahafantarantsika azy dia hoe rehefa misy andrena amin'ny baiboly dia amin'ny ora ohatra hoe ora fahatelo dia ataovy mifanohatra amin'iny ora iny fotsiny izy dia izay no ora amin'izao fotoana izao zany hoe amin'ny 7 maraina zany ilay ora fahatelo. Raha miteny izy zany amin'ny ora fahaenina dia mifanohatra amin'izay amin'ny 12 atoandro zany zay. Raha ohatra zany miteny hoe amin'ny ora fahasivy Jesosy hoe maty tamin'ny ora fahasivy dikan'izay amin'ny 3 zany zay ny dikany dia ohatran'izay ilay izy dia nivoaka zany ilay rangahy io tamin'ny ora fahatelo zany hoe tamin'ny 7 maraina dia mbola nahita piasa ihany izy teo an-tsena dia ndany nareo miasa taniko dia ndao fa za foana mahafantatra izay karama omenanareo dia lasa ireo dia mbola nivoaka koa izy tamin'ny ora fahaenina zany hoe amin'ny 12 atoandro sy tamin'ny ora fahasivy amin'ny 3 dia rehefa nandeha izy dia mbola nahita olona ihany teo an-tsena hoe ahoana nareo zay mipetrapetraka fotsiny tsy mahita azy zay patron dia hoe ndana ara miasa ny tany koa any fa misy tany asainareo any dia lasa ireo nandeha tany dia mbola nivoaka izy tamin'ny ora faha-1:10 zany hoe amin'ny 10 zany dia rehefa nandeha izy tamin'ny 10 dia mbola nahita piasa teo ihany dia fa ahoana nareo ty dia hoe tena tsy nahita karama mihitsy zay patron dia mipetrapetraka fotsiny eto zay paraparivan'andro mandeha izy mbola misy asa ary amin'ny tany mbola bokary fa hitako daholo no menanareo rehefa avy eo dia lasa ireo nandeha dia rehefa tapitra amin'izay ilay ora zany hoe tonga zany amin'ny 9 firavan'ny piasa dia izy ilay patron zany hoe omena karama daholo reto fa atomboka any amin'ilay tonga farany dia mena dia nariray daholo na ilay tonga tamin'ny 3 na tonga tamin'ny 12 atoandro na tonga tamin'ny 7 maraina fa ilay olona vao maraina be zany nieritreritra hoe mety azo mihoatra zao tsika satria ahoana kosa nitovizan'ny antsika amin'reto olona reto dia tonga dia nomena dia nariray izy dia sositra be hoe menomenona monina be hoe fa ahoana inay no ampitovianareo amin'ny karamandreto nefa reto olona tonga farany zay niaritra ny ainandro sotretratritra teto dia izy ilay mpampiasa hoe ny kontrako taminareo dia tena riray dia iny no meko anareo iny ilay izy fa tsisy idiranareo mihitsy fa samy amin'ny kontrany io aza mampitaha ny anjaranareo amin'ny anjaran'ny hafa fa samy amin'ny kontrany io fa rehefa tiako omenana azy izy dia omeko azy satria volako io na omeko ilay olona tonga farany daholo aza tsy problème nareo zany. Dia izay lesona izay no andraisantsika izay tantaritra izay andraisantsika lesona satria be dehibe mihitsy ny zavatra izay ohatran'izany eo amin'ny fiainantsika tsy mety ry havana io mampitaha ny fiainanao amin'ny fiainan'ny olona io be dehibe ny zavatra ratsy ateraka io voalohany zao dia ilay alahelo ohatran'ilay mpiasa tany teo misy any olona ao am-piasanao dia mampitany karamany amin'ny karaman'ny olona hafa izy dia hoe fa ahoana moa olona vao tonga vao tamin'ny oviany izy dia izao ny karamany tsisy hidiranao zany ahoana moa izy olona ary ambany fiadidiko ary dia izao ny karamany tsy aferanao zany zay karama nanaovanao kontrasy nanaovanao sonita tamin'ny mpampiasanao dia izay no anao dia mifalia amin'izay ianao fa zay karaman'ny olona hafa any aza ampitahatahana amin'ny karamanao mihitsiny fa manjary lasa tsisy fifaliana ianao jerevana hoe ty sary kely ty ilay tovolahy kely faharoa izy kanefa dia tena ny safidy mifaly satria efa mba tafiakatra amin'ilay podium kely teo dia efa mba faly aloha nefa ilay voalohany jerevy tsy faly akory dia ohatran'izay mihitsy izy amin'izay anananao aza mijery ny hafa hoe izy any ery ambonina izy an'izao fa dia mifalianao amin'izay efa situation no men'Andriamanitra anao aloha. Ny zavatra faharoa koa dia izao lasa mety hitondra anao any amin'ny sakany io tsy afaka androso raha vao mampitahataha fiainana manolona io za mihitsy zao efa victime mandray mandeha satria nisy bourse zay zany
de hitako le izy de avao de nahita n'le olona lany tamin'le posy de tonga de kivy be hoe matanjaka be mahay be tena tsy tavavoaka ohatran'izany de soa moa fa nivadiko nampirisitra be manova fa tsy sen'izany izy tsy possible satria napita ny nivoako tamin'ny nivoan'le olona lany de tonga de voasaka bloqué eo azy teo zany tsy nanao tamin'le izy mihitsy vokatra le fampitahana fiainana man'olona fotsiny de lasa voasakany ianao nefa avy eo nanao ihany moa zany satria nresen'ny vadiko lahatra de nanao ihany de voaray anefa tsy misy an'izany mihitsy izy fa samy amin'ny contrat samy amin'ny anjarany samy amin'izay omen'Andriamanitra azy fa aza mampita ny fiainanao amin'ny hafa mihitsy ka tsy hoe zay zavatra azon'ny hafa de tsy maintsy ohatran'izay koa zany ary zay mihitsy ny fahatelo miteraka fialonana io sady zay mihitsy io resaka fampitatahana fiainana man'olona io no bazin'ny fialonana manompokeo ny fialonana rehetra satria mijery ny fiainan'ny hafa ohatra zao le zanak'adala rehefa tonga le zanak'adala de nanaovan'le ray ny fety be tonga de napita le zokony hoe fa maninony za teto efa hatram'izay tsy nanonana de zao arany fa maninona io vao tonga avy any sotran'izao ny fiainana de nomena an'izao sotran'izao izy zany mahatonga ny fialonana eo amin'ny samy piraita-po satria mampita ianao ny ray aman-dreninao tena manana zo mihitsy anao zay tiany atao amin'ny volana amin'ny zanaka fa tsy hoe rehefa natao an'izao tamin'ny anniversaire ny zoko de tsy maintsy atao amin'izao amin'ny anniversaire ny zandry ary zany nahavoan'ny rahalahan'ny Josefa satria ny rainy nanome akanjo any Josefa de tonga de nialonana ny raha hoe fa maninona izy nomena ny akanjo io fa maninona inona ny akanjo omenanay je le fampitatahana ny fiainana man'olona zay tena zava-dozy io miteraka fakapanahy ho amina zavatra isan-karazany io ka tena mila mitandrina tsika ry havana de ohatran'izany koa lasa miteraka fahatezerana le izy jerevanao ny zanaky ny anabavinao na ny zanaky ny retapo aminao mahay be de tonga de lasa tsy tianao azy ny zanakao velesinao azy ny zanakao gidrakidrainao ny zanakao de ampitahanao foana jerevo ny zanak'rianina jerevo ny zanak'rianina ka tsy mitovy na ny fomba ny éduquer azy na ny fomba nitezana azy na ny sakafo hoanina azy mety tsy mitovy daholo fa tsy voatery hoe tsy maintsy ze fiainan'ny zanaky ny anabavinao tsy maintsy ho fiainan'ny zanakao fa tsy mitovy le izy fa io aloha ny zanakao de mifalia amin'io ianao de ohatrany koa ny vady ampitahana amin'le vadin'le namana sy ohatran'izany de lasa tsy tiana ny vadiny tena hoe ny vadiko tsy mahavita ohatrany nataony anina tamin'ny vadiny ny vadiko tsy manao ohatrany nataony anina tamin'ny vadiny de lasa le vadinao mipetraka tsara indray no ilanao ady satria tezitra ianao vokatra le fampitatahana fiainana aman'olona io ny vadinao aza midongy ny vadin'ny hafa fa io ny ianao efa ny safidinao io de mifalia amin'izay fanjaranao de ohatran'izay koa le tsy fahafampo miteraka tsy fahafampo io mampitata fiainana man'olona io ohatra fotsiny zao manana namana ianao de le namanao zany hoe niara-nianatra taminao so ohatrany de hoe lasa nahavita an'izao lasa nantena kary na nahazo ohatran'izao so ohatrany de ampitahanao amin'ny fiainan'le namanao ny fiainanao hoe way ary ny fiainako moa ahoana ary za ty ahoana de lasa tsy afapo amin'ny fiainanao ianao lasa sositra ianao amin'le situation zay misy eo aminao de ohatr'izany koa na de ny vatanao aza io ny vatana nomen'Andriamanitra anao nataony petakorona ianao nataony ohatran'io ny masonao nataony ohatran'io ny volonao aza ampitahany amin'ny hafa fa tena unique ianao de tsy misy hoe ho atao hitovy amin'iza na atao mitovy amin'iza fa io ianao aloha fa rehefa ampitahanao amin'ny hafa le vatanao de tonga ianao de lasa complexé lasa kivy lasa tsy misy motivation sy ohatran'izany satria heverinao hoe tsy izy ny vatanao fa le an'ny hafa no izy de zay le tsy mety amin'le izy lasa tsisy lasa misy tsy fahafampo ateraka le izy ary ny farany de lesa misy fanamelohan-tena mihitsy ohatra zao samy mpanompon'Andriamanitra de mifampitahy hoe ihany natao nahavita an'izao na atateraka ohatran'izao na anao zavatra ohatran'izao de ampitahinao amin'iny hoe za zany tena ohatran'ny tsisy ny zavatra vitako mihitsy ohatran'ny tsisy ny lavana mihitsy nyzany teto amin'ity tany ty ohatran'ny tsisy zavatra vitako nefa mba samy mitovy teo ihany ny asa fanompona tsy mitovy ny contrat ka samy amin'izay ny antsoin'Andriamanitra azy ny an'ny sasany mety hoe hiasa ho an'ny tanora de aza midongy ny anjaran'ny hafa fa izay ny antsoin'Andriamanitra anao fa mety hoe ianao natsoin'Andriamanitra ho amina toerana anankiray de eo mihitsy ianao mandra-pahafatinao de eo de tsy miala eo de izay fa mety misy olona natsoin'Andriamanitra ho amina toerana samy hafa izy de zay mampandehandeha azy de tsy tokony ho tafalatsaka zay fa lasa manamelo tena ianao ohatrany hoe tsy nahavitana inona na inona ianao ao anatin'le izy na hoe mieritreritra ianao hoe za zany tena ratsy satria ampitahinao amin'le olona hafa ekeo mihitsy ny hoe izao de izao mihitsy ny fiainako de za mihitsy ohatran'izao mihitsy ahako tsy ampitahina amin'izaniza fa za ohatran'izao mihitsy ny fiainako de tena iaino ry havana ny fiainanao iaino ny fiainanao fa aza mijerijery ny fiainan'ny olona na hoe
midongy ny zavatra zay tsy randrana tsy natao anao fa zany miteraka fakapana mandava olona maro be mihitsy. De ny amarana koa azy de zao tsy hoe tsy azo atao mihitsy akory le mampita satria azo atao ihany koa izy indraindray misy ilavana azy ihany io. Anisan'ny teny mba tsaroko tamin'ny tenin'ny ray aman-dreny Emilia Razaferson zao ny hoe raha ohatra ozy izy ianao ka mitady ho kivy de jerevo ny olona zay eo ambaninao ary raha mitady ireare ianao de jerevo ny olona zay eo amboninao. Zany hoe amin'izay fotoana zay anao mampita ny fiainanao amin'le olona eo ambany mba tsy hahatonga anao kivy ary mampita ny fiainanao amin'le olona eo amboninao mba tsy hahatonga anao ireare. Zany hoe mitarika anao amin'ny fahendrena zany le izy amin'izay fotoana izay fa raha tsy izay no hitondranao azy de mitarika anao amin'ny fahadalana rehefa avy eo. Ary zay mahatonga hoe ilaina fahendrena le izy ka de ny fanan'Andriamanitra ny hitarika atsika anokatra ny saintsika mba hatsapatsika fa tena sarobidy isika sy ny fiainantsika de ekeo ny fiainanao ray manontolo aza mampita akory ny tranonao amin'ny tranon'ny namanao ka eritretra hoe tsisy dikany zany ny tranoko fa ny tranon'ny olona ry toko lady be to tsara be sotra fa samy manana ny tranony zay nomen'Andriamanitra azy de mifalianao aloha fa tsy hoe satria tsy manana trano fa ny hafa manana trano de izay no ataoko olana be eto. Ny sasany tsy manana zanaka ny sasany manana zanaka samy amin'izay nanaovan'Andriamanitra azy ny fiainan'ny olona tsirairay fa mifalia fotsiny amin'izay situation na nomen'Andriamanitra anao fa zay aloha no soritany ho an'ny fiainanao de ekeo zay fa ny fahaizanao mandray an'izany zavatra rehetra amin'ny fisaorana sy amin'ny fankasitrahana de anampy anao be dia be mihitsy amin'ny zavatra rehetra zay ataonao de miroso fa aza mijerijery olona zany ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.